faly miarabantsika rehetra indray e tonga soa tanatin'ny fandarana ikook ny mpitsara izao amin'ny tidingana famaranana ity dia i chef Joel avy eo amin'ny hôtel lehibe iray eto Antananarivo antsoina hoe Radisson Blu. I chef Tahine mbola eo hatrany avy eo amin'ny Candera Formation Conseil ary farany izay tsisy vina amintsika dia ilay mpanakanto Fantadaze i Paris. Arak'izany dia anomboka ny dingana famaranana isika ho amin'itianio ity. Telomenaday no hiatrika izany dingana izany tsy izy akory izany fa i Yoly, Kevin ary Tiortine. I Yoly no voalohany anokatra ny lalao etony. Ny tanjona moa dia ny anaovan'ny Red Velvet superposé 3 étapes. Tahaka ny hitantsika izao dia anaty fifantohana tanteraka no anombohan'ny Yoly izany ary dia efa hitany ireo zavatra ilainy amin'ny fikarakarana. Ny Genoazy alohan'ny dingana voalohany nataony. Ary mba azahoana ilay loko mena kosa dia tsy nisalasala izy ny ampiasa n'ilay colorant rouge. Rehefa lasa tao anaty lafaoro ny paty dia avy hatrany izy dia nanao ny coulis de 3 fruits rouges, ny paiso, framboise ary ny fraise. Natambana izy ireo ary navelany angatsika mandritry ny fotoana fohy izay vao ampiasainy anamboarany crème. Tsy dia nanana olana ara-potoana loatra i Yoly teto satria efa naheno ny fisian'izany Red Velvet izany ka dia nizotra tsara daholo ihany ny zavatra nataony. Natojo olana mandinidinika ary izy tena tsy efa ny teny dia vita ny somatsara ihany nefa ny mofomamy. Ny namaranany azy mialohan'ny montage dia ny fanaovany crème miaraka amin'ilay fromage blanc izay anisan'ny tena mampiavaka ny Red Velvet. Mila fitandremana kosa nefa ny fanaovana azy ity. Asa hoe anahoana ny Yoly rehefa andramampo tsara rehefa avy eo? Dia tahak'izay indray ary ny masaka azo natolotra tamin'ity androany ity aza misaraka aminay fa mbola tsy mifarana ny lalao. Velo mahafinaritra indray ary e!